avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manolotra ny vaovao. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafy orina no avy. Manolotra ny vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manolotra ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra ny vaovao. aoka mba hifanaraka amin'ny tena filany firenena ka amaly ny etaetam-bahoaka no takiana aty izay ny vokatra ny dinika sy ny fikaonandoha iroson'ireo antokolafikery samihafa amin'izao fotoana. Aoka mba ho izay tena tombotsoa ho an'ny be sy ny maro sy ho an'ny firenena iray manontolo no katsahana ao anatin'izany fa tsy ho fandaniam-potoana fotsiny ihany. Tokony sahijoro sy hitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana avo ny antenimieram-pirenena hoy ny mpamakafaka politika manoloana ny fitoriana ny fitondrana Andry Rajoelina tamin'ity androany ity. Takina ny anafoanana azy rehefa tsy mahavita ny asa andrasan'ny vahoaka aminy ireo androm-panjakana sy rafi-pitsarana ireo raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Nivoaka tamin'ny fanginany ny lehibe nivondrona orinasa iray nivandry tamin'ity androany ity taoriny ny resaka samihafa ny tranga mikasika ny raharaha balansoara. Fanendrikendrehana ny natao ary tsy mitombona ny loham-piampangana na ny anjehana azy ireo raha ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety. Manodidina ny 500 iseo ny zaza azo tamin'ny fanaovana fécondation in vitro teto Madagasikara tao anatin'ny 10 taona farany. Ity fomba ity izay isan'ny famahana ny olan'ireo manana fahasarotana amin'ny fahazoana zaza. Amin'ny ankapobeny, manodidina ny 20 eo no miroso amin'ny fanaovana izany eto amintsika isan-taona. Any ivelany, mbola mitohatra ny fifandonana eo amin'ny Thaïlande sy Cambodge amin'izao fotoana. Nateo aza ny fanambarana nataon'ny filoha Amerikana mikasika ny fikasana ampitsahatra ny ady eo amin'ny roatonto. Ny manam-pahefana Thaïlandaise izay mbola manamafy hatrany ny fanohizan'ny hetsika ara-tafika ataony raha tokana ampitsahatra ny fivezivezena amin'ny sisitany iombonana aminy kosa i Cambodge. Ny andinidinin'ireo avy hatrany ary. Miarabanao indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany anokavantsika ny fampahalalam-baovao tokony fanaraka amin'ny tena filan'ny firenena ka maly ny etaetam-bahoaka no takiana hatr'izay ny vokatry ny dinika sy ny fikoanandoha irosony ankolafikery maro samihafa amin'izao fotoana tokony tombosoa ambony firenena ihany koa sy ny be sy ny maro no katsahany anatin'izany fa tsy ho fandaniam-potoana fotsiny ihany ny matoa an-dahatsoratra. Taoriny ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikaonandoha-pirenena teny vato miroso ary samy mikaondoha avokoa ny akamaroan'ireo rafitra sy antoko politika eto amintsika. Ho an'ny fikaonandoha ny antoko politika, isan'ny ladinika napetraka ny fitantanana ny tetezamita sy ny fanavaozana ny androm-panjakana, ny lalàna mifehy sy ny fitsipika fifampifehezana amin'ny tetezamita, ny lalàna mifehy ny fifidianana sy ny rafitra mpikarakara izany fifidianana izany, ny fomba anatanterahana ny fikaonandoha-pirenena ary ny fanaraha-maso sy ny fiarovana ny fifanarahana politika. Ho an'ireo mpisehatra ara-toe-karena dia karohina ny fomba ahafahana manohana ireo orinasa madinika sy salatsalany, katsahana sy ikaonandoha ny fomba andrindrana ny fahaiza-manao afindra ao amin'ireo tanora ary ny fanandratana ny tanora mpamorona sy mpanao zava-baovao. Izany rehetra izany izay mikendry fiaraha-miasa akaiky eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ary ihany koa ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Ho an'ireo teknisianina, ikaonandoha ny fomba fampitana ireo teknika sy traika fananana amin'ny fampitomboana ny vokatra, amin'ny fanatsarana sy ny fampitomboana ny famokarana raha misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana.
katsahana ny fomba ampitomboana aingana ny herinaratra vokarina raha misehatra amin'ny angovo. Ny fomba hitrandrana ireo otrikarena azon'ny isam-batan'olona, ny fokotany, ny komuna sy ny faritra ary ny firenena iray manontolo tombotsoa no katsahana sy hiadiana hevitra. Jerena ny siny ny fitantanana mangarahara ka izy vokatra azo tsapaitanana amin'ny roponina voakasika ny fitrandrahana atao amin'ny faritra misy azy tsirairay avy. Ohatra vitsy ireo fa samy manana ny teboka ikaonandoha sy hitadiavana paikady vaovao irosoana amin'ny tena fanovana sy ny fanavozana avokoa ny tsirairay avy. Samy manana ihany koa ny fandaharam-potoana anatanterahana izany. Raha mbola manjaka sy mahazo vana nefa ny kolikoly, raha mbola mipetraka ny tsy fanajana ny fitsipika sy ny fandikan-dalàna samihafa, raha mbola misy ny tsy maty manota, dia sarotra ny ino fa isy ny fanovana ary tsy isy fampandrosoana azo antenaina. Ny fanajana ny lalàna na misehatra inona na misehatra inona no fototry ny fampandrosoana. Mirindra sy milamina kokoa ny fifamoivoizana raha samy manaja izany lalàna amin'ny feny fifamoivoizana izany ireo mpampiasa lalana rehetra. Mirindra sy milamina kokoa ny fiarahamonina raha samy manaja ny lalàna ny mponina ary mandroso ny firenena raha samy manaja lalàna avokoa ny vahoaka ao aminy. Ny tsy fanajana ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana no mampitombo isa ny loza ka nandratrana sy namoizana ain'olona maro. Ny tsy fanajana ny lalàna eny anivon'ny fiarahamonina no miteraka lonilony eo amin'ny samy mpiarahamonina, any ka mifandrirotra idina fa tsy mifanampy akatra amin'ny tsaratsara kokoa. Ny tsy fanajana ny lalàna amin'ny firenena no mampisy ny elanelana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entiny. Raha misy, rehefa misy ary mitombo ny elanelana, tsy misy intsony ny fifandraisana, any ka samy manao izay tiany atao, na ny andaniny na ny ankilany. Dia ireny efa niarana hita sy ny ainana teto amintsika nandritra ny taona maro ireny, ny voka-dratsy ateraka izany. Koa raha miroso amin'ny dinika sy ny fikonan-doha ary ireo ankolafi-kery samihafa amin'izao fotoana, aoka mba ho izay tena tombotsoa ho an'ny be sy ny maro sy ny firenena iray manontolo no katsahany. Aoka mba hifanaraka amin'ny tena filan'ny firenena ka hamaly ny etaetam-bahoaka no takina tao anatin'ny taona maro. Fa manoloana ny fitoriana ny fitondrana Rajoelina kosa indray, tokony sahijory hitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana avo na ny HCJ ny antenimieram-pirenena ho ny mpamakafaka politika. Takina ny hanofana azy rehefa tsy mahavita ny asandrasan'ny vahoaka amin'ireo andrim-panjakana sy ravi-pitsarana ireo, raha ny fanehoan-kevitra. Rina fitiavana no mitatitra ny antsiprian'izay. Tafapetraka eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny raharaha momba ny fitoriana ny fitondrana Andry Rajoelina. Ny Génération Z no nitoreny Andry Rajoelina no tsy fantaterahany ny andraikitra nosahaniny toy ny raharaha Covid-19, ny firaisana tikomakomba amin'ny fanodikotinam-bola sy ny fandanindaniam-poana ny volam-panjakana. Araka ny voalazan'ny lalam-panorenana, ny solombavambahoaka no manana andraikitra lehibe amela na anakana ny fitsarana tompona andraiki-panjakana ambony toy ny filoham-panjakana na mpikambana ao anaty governemanta. Ny fitsarana avo no manana fahefanay tsara ny filoham-pirenena rehefa eken'ny roapatelo ny solombavambahoaka ity raharaha fitoriana filoham-panjakana ity. Eo ampelatanan'ny solombavambahoaka zao ny raharaha ka takina amin'izy ireo ny fahasahiana ijoro anome ohatra amin'ny fanovana andrasan'ny vahoaka hoy ny mpamakafaka politika manoloana ny fandikan-dalàna nataon'ireo mpitondra teo aloha. Tonga io ilay andrasana mijoro ny olom-pirenena ary zoan'ny olom-pirenena sy ny tanora no mametraka izany fitoriana izany amin'ny zavatra tsy mety atao amin'ny firenena. Fanamby ray lehibe ho an'io antenimieram-pirenena mbola nitazomy hoe tena hito ho any amin'ny fanavozana marina ve tokony ampiseho an'ireo ataoko hoe solombavambahoaka rehetrarehetra zany hoe tena ametraka ny fanavozana izy ka hijery an'izany dossier zany hitondra azy any amin'ny HCJ. Fa raha mbola indray hoe mbola tsy azo raisina indray le fitorinana, mbola tsisy indray tsy mitombona ntsony zany ary zay ny tena apetraka hoe tan-dalàna, apetraka ny ataoko hoe nrariny sy araka ny lalàna. Ka raha mbola ratsanina tsy izany, mbola hoe tsy azo raisina indray ny fitoriana izay napetraka ireo GNZ ireo laingy zany aminay. Efa ntaonany maro no nitsanganan'ny fitsarana avo saingy tsy mbola nisy asa vitany hatreto tamin'ny fanenjehana ireo tompona andraiki-panjakana no ny tsy fandraisana andraikitra nataon'ny solombavambahoaka izay nalangalana tsy nandany ity fanokafana ny fanadihadiana ara-pitsarana ity. Mila vokatra mivaingana ny vahoaka ka mila ravanina ireo andrim-panjakana sy rafi-pitsarana ireo rehefa tsy havita ny asany hoy hatrany ny fanazavana. Raha nanao ny asany ny HCJ
ohatr'izao Madagasikara tsy anjakan'ny kolokolo ohatr'izao Madagasikara tsy ho feny fahalovana ohatr'izao Madagasikara zay nanao reny nanao ny tsinety rehetra teto amin'ny fanjaka teto amin'ny tany sy ny firenena ny aty amin'ny raha tanatohatra moa zany dia efa misy ireo mpitsara sy fanendrehana fa ireo tompona ndraiky mpanjakana rehetra ireo ataoko hoe mpitondra ambony rehetra nanao ny tsinety na avy amin'ny fitondrana teo aloha izy na avy amin'izy na avy amin'izy tokony ho tsaraina mba hisian'ny tany tandalana ka aoka mba hirahina amin'izany ny filohan'ny asan'ny anteny miram-pirenena ny solombavambahoaka rehetrarehetra ireo mpitsara amin'ny ACJ mba tsy hanao tahaka ny fomba teo aloha fa tena fanavaozana tsy aivina misy 12 ireo antota taratasy momba ny raha fitoriana tompona ndraiky mpanjakana ambony miitsoka eo anivon'ny anteny miram-pirenena miemotra lava ny fandraisana fanapahan-kevitra ny solombavambahoaka isaky ny tonga amin'ny fotoana andinihana azy ireo ny solombavambahoaka nilaza ny filohan'ny anteny miram-pirenena ao anatrehan'ity fitoriana ny Andry Rajoelina ity fa tsy maintsy atao mangarahara tsy azo anaovana kolikoly ambadika ny fanapahan-kevitra ny solombavambahoaka tsirairay avy ka andrasana ny fivoarany raharaha mitaky ny fanovandravitra mikasika ny tombotsoam-bahoaka ny vovonana nasionaly Génération XY raha nanao fanambarana tamin'ity androany ity hangatan'izy ireo ihany koa ny fanesorana ireo firongo ny fitondrana Rajoelina ny vovonana Gen Z Y izay tsy hivona fa nitsangana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity rina fitiavana trany ny tolona teny an-dalambe no vita fa mbola mitoy ny ady sy ny fandraisana andraikitra ho fanarenana ny firenena ho ny plateforme nationale Gen XYZ fotoana ny fanavaozana izao ka takin'izy ireo ny andravana ny rafitra namotika ny firenena amongorana ireo tsy maty manota analanatra amin'ny fakan'ireo firongo ny fitondrana Rajoelina mbola tavela mila petraka rafitra vaovao mikendry ny tombotsoa ambony ny firenena araka ny fitakian'izy ireo iady aloha zahay voalohany indrindra ny amin'ny fanovana ny rafitra izany manko ny dradradradraina mafy teny amin'ny arabe ovao ny rafitra fa manontany tena indraindray hoe inona moa le rafitra ovaina izany hoe le rafitra miaro tombotsoan'olombitsy dia fanalana an'izay firongony zay izay koa anisan'ny tena mampiakapeo anay raha mahatsikaritra nareo dia tsy manoanoana foana izahay fa teo fotsiny zao dia fa nitsina mihitsy hoe miala Rajoelina sy firongony ka izany afatra izany dia tianay koa hiampita ipaka zany any amin'ny zareo ao amin'ny fitondrana ankehitriny hoe tena olona efa nalohan'ny vahoaka ireo fa tena nambotra sy nampijaly ny vahoaka ka tsy ilain'ny vahoaka lahara-pamena tokony masoana ny famahana ny olana ara-tsosialy ho famalina ny fitakiana teny an-kianja eo ihany koa ny fametrahana ny fitantanana madio mangarahara manome lanja ny fampandrosoany ny fotony ny momba ny décentralisation takinay tsy ivangongon'ny vola aty amin'ny pouvoir central intsony aleo ny faritra isitraka ny vola izay any satria raha fa mifangongo aty ampovoany aty le izy dia mahalasa dala ka ao ny rafitra fitantanana ara-bola ny rafim-piaramonina na eo amin'ny rafitra fanapahan-kevitra zany dia tianay raha ny rafim-pitsarana ohatra tianay tena aleo tena marina tokoa ohatra ny fitsarana mba tsy hisy ny parachutage avy amin'ny fitondrana zany izay mitondra eo nitsangana tamin'ny fomba ofisialy androany ity vovonana national Génération XYZ ity ahitana fikambanana maherin'ny 200 ao anatiny ijoro hiaro ny tolona no antom-pisiny raha ny fanazavany mitombo isatrany araka izany ireo fikambanana tanora ny forona taorian'ny tolom-bahoaka lasa teo iny taorian'ny Génération Z izay nipoitra voalohany tarika ny ezy-bahoaka any 15 septambra mijoro avy eo ny Gen Y ofisialy nitsangana ihany koa ny ANTAF ACJ-UMADA nitsangana andro maromaro teoriana ny vovonana psom sy ireo maro hafa ary mijoro indray zao ny misy ny Gen XYZ izao fa nivoaka tamin'ny fahanginany lehibe ny vondrona orinasa iray ny vandry taorian'ny resaka maro samihafa ny tranga mikasika ny raharaha la balansoara fa ny endrikendriana no natao ary tsy mitombina ny loam-piampanganana ny enjehana azy ireo raha ny fanambarana nataony tamin'ny mpanao gazety tsy ary Rasoarivelo niteraka resabe volana vitsilasa izay ny raharaha la balansoara izay nahavoasaringotra vondron'orinasa iray ny vandry ady teny Antaninarenina no ny atomboan'ny raharaha ny fanazavana akanapidoboka olona amponjavonjo maika sy nanakatonana orinasa mbola misy tsy afaka misokatra ny sasany amin'ireo orinasa ireo ankehitriny ampiasa mandidina ny 300 no very asa amin'izany mandidina ny 3 hatramin'ny 4 miliara ariary ny fantiantoka
tsy mitombina ary endrikendrika ny fanenjehana azy ireo raha ny fanazavana. Maro ireo mitaitaina na mpiara-miasa anay na ireo partenaire anay satria tsy mahafantatra ny zavatra mitanga fa ohatra ny hoe izay hita teny amin'ny média ihany no voatatara. Misy fanontaniana mipetraka teo fa maninona nareo zao vao miteny ny zavatra zay izao no afaka miteny na dia efa niova ary le izy dia ohatra mbola misy ambokambiny ilay système taloha mbola miasa amin'izao fotoana izao ka mahatonga anay ohatra ny hoe tsy mbola misokatra sy tsy mbola mandroso ilay dossier anay. Rehefa nandeha ny plainte satria samy nanao plainte ny rotota dia efa nifanaraka ny plainte samy nanala ny plainte ireo rotota ireo dia tsy azonay amin'izao fotoana izao maninona no mbola tsy mivoaka ireo ataontsika hoe mpiara-miasa sy ny zanany manokana moa zany maninona no mbola tsy misokatra nataontsika hoe ny orinasa. Manao antso amin'ny fitondrana ankehitriny araka izany lehibe ny vondrony orinasa io hijery akaiky ny raharaha efa nifanaiky ny anaty soka ny fitoriana ny mpitory na izany tsy mbola nivoaka ny fonja ireo mpiara-miasa sy zanany ity lehibe ny vondrony orinasa ity ka izao nanova ny fitarenany izao. Je profite de cette conférence pour demander humblement au président de la République. Manaraka ohatra izao fianana izao aho mba hangataka amin'ny mpanatretena amin'ny andriamatoa filohan'ny Republikan'ny Fanavozana sy ramatoa ministra ny fitsarana mba handinika sy hijery akaiky ny toe-java-misy amin'ity raharaha ity. Mafy ny manjo anay ka tsy afaka mangina intsony amin'izao fotoana izao. Mangataka izahay mba hisian'ny fitsarana ara-drariny sy ny hitsiny. Izahay no victime farany amin'ireo système mafieux navelan'ny fitondrana teo aloha ary animanay izany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ara-dalàna sy ara-potoana. Mais sans légitime intervention, ils vont nous tuer, c'est certain. Raha iverenana taratasy filazana fikarohana navoaka ny mpitandro filaminana no ny atomboan'ity raharaha balansoary ity 3 volana lasa izay dia raha tany vahiny miisa 2 no nokarohana tamin'izany no ny fandrahonana tamin'ny fitaovam-piadiana no ny ratra sivony ny ninana tao. Zanaky ny tompony orinasa la balansoara ny iray tamin'ireo ny hitatra tamin'ny fisavana sy fanakatonana orinasa tao amin'ny vondrona ny raharaha taorian'izay antondra ny voalaza ny fahatratrarana zava-mahadomelona andrasana araka izany ny toy ny raharaha. Ny fitsarana no andrasana moka ny marina rehetra mikasika ilay raharaha fisolokiana sy halatra fiara misintona anisan'ny be sy ny maro amin'izao fotoana ny raharaha izay mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka amin'izao fotoana ahafantarana izay tena tompon'antoka Gaëtan Andriatsilavo. Taoriny ny fampitam-baovao milaza ny fisinina tambazotra fisolokiana sy halatra fiara omaly naneho ny heviny ary nandiso ny filazana izany ireo nividy fiara nanaovana fanadihadiana. Ara-dalàna ny fiara nividiko ity raim-pianakaviana ity nanamafy ary ara-dalàna avokoa ny antota taratasy rehetra. Anankiroa ny tomobila nividiko tany amin'ny olona io dia ilay tomobila anankiray zany rehefa nametiko ilay izy dia nameko revendeur. Le revendeur io nivarotra nisy tany amin'ny député zay le tena hoe fahalalako azy za tsy mbola fantatra ny anaran'ilay député ary amin'izao fa fahalalako azy tena mividy amin'ny ara-dalàna izay tsy nalalako orin'ilay izy satria nisoratra tamiko ary zana no engagement tany amin'ny revendeur satria efa misoratra tamiko le izy zana nanao acte de vente tamin'ilay izy natonga an'ilay izy zany zay tena alako zany le député aloha hoe mividy ohatry navidy tamin'ilay olona ara-dalàna izy ary ara-dalàna ny taratasy ny fidianana an'izy taty amina. Fiara iray no nividian'ilay solombavam-bahoaka tamin'ny mpandarà mpividy sy mpivarotra fiara raha ny fanazavana izy ireo. Io fiara io izay efa natolotra eny amin'ny BC ihany koa miandry ny vokatry ny famotorana sy ny valiny ny fitsarana. Zay tompoko mba hiangaviako ny mpitondra fanjakana zany hijery akaiky izao raharaha zao mba tena hoe anaraka akaiky izao raharaha zao satria tsy mety le izy raha ohatra ka hifanononanarana sy fandoto ao anatin'le raharaha nefany izahay ihany koa dia very vola potika ny asa fitadiavana sy ny asa fivelomana dia aleo ngamba tsy piana eto mihitsy izay zavatra izay ary angatanay tena angatanay an-tanandroa ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky an'izao raharaha zao satria lasa tsika indray ve no hifanimba ao anatin'ilay izy nefa efa samy victime. Raha ny fitarainana voaray nandritra ity fanadihadiana natao ity misy tsy mazava mikasika ilay agence mpampanofa sy mpivarotra fiara. Io olona tao amin'ny agence io izay mbola tsy hita hatramin'izao raha ny fanazavana. Fa le olona le nampanofo ireo mihitsiny mialatsiny moa zany
no teneniko hoe tsy maily ve na tsy prudent ve misy GPS daholo ny tomobily anao manina tsy jerena raha hoe manino ty tomobily ty no mipetraka fotsiny eto zay tsy fantatra na ohatriny isan'andro mivoalopen'le olona de ekenao tsy manaiky fotsiny ianao am'le izy fa hoe tokony rehefa tsy miasa ny tomobily de tokony averina zay zany remarque tiako atao ary za tsy nisy ny sakana mihitsy nitondrako an'le izy nentina tany tamatavy izy nitondrana touriste nitondrana olona nentina tany tamatavy a nentina tany ambanivohatra nandeha tsara ara-dalàna tsy nisy fatahoana ty na izako ara tankina fa io moa zany hoe ilaina mihitsy mahita an'le olona iny alalàna marina tsara hoe namidin'ireo olona reo tokoa ve le tomobile fa rehefa tsy eo moa le olona de afaka vadika sa sao de misy règlement de compte entre zareo le izy hoe sao de mbola tsy voalohany ambom-bola andry zareo fa tena namidy tokoa le tomobile na ohatr'izay samy manana ny fomba filazany na ny andaniny na ny ankilany eo anatrehan'ity tranga fisolokiana goavana ity andrasana ny vokatry ny fanadiadiana sy ny fitsarana eo anatrehan'izany andrasana ihany koa ny fanasaziana izay tena tomponatoka amingorana ny tambazotra mpanao asa ratsy eto amintsika tontolon'ny fahasalamana kosa indray manodidina ny 500 isany zaza azo tamin'ny fanaovana ny fécondation in vitro teto Madagasikara raha izay tao anatin'ny folo taona farany izay ity fomba ity izay isany famahana ny olana ireny izay manana fahasarotana amin'ny fahazoana zaza honina saina tsy mitovy le olana misy le olona tena isaky ny vehivavy isaky ny mitady zaza izy de isaky ny tonga ny fadimbolana isaky ny tonga ny règle de mitomany izy mitomany tsy mipetraka indray fa misy indray vehivavy isaky ny tsy tonga ny règle de mitomany izy mipetraka indray samy hafa zany de samy manana ny olany hoe misy olona tena mitady ny zavatra io ary zany hoe tsy manana taranaka zany manana ny sarotra sahirana ny olona ity zay araka zany samy manana ny olona ny tsirairay misy ireo tsy maniry araka ilay fomba fiteny zaza tsy nirina ao ireo fatrapitady tsy mety mahazo eto amintsika vokatra izay olana amin'ny tsy fahazahoana zaza izay manodidina ny 20 isan-taona eo ny mpivady miroso amin'ny fécondation in vitro arena ny zanaka ka hitadiavana ny fomba rehetra azahoana izay fitohizan'ny aina izay ny fécondation in vitro izay efa mahery ny 10 taona no vita teto Madagasikara fa maro ireo tsy mahalala na ny fisiny na ny fomba atao amin'izany de tsy afaka iaona intsony mihitsy zany ilay ataontsika hoe ovocyte avy ao amin'ny le ovaire sy ilay spermatozoïde avy any amin'ny lehilahy tsy afaka iaona raha ohatra ka amin'ny alalan'ny firaisana na amin'ny alalan'ny insémination intra-utérine no atao tsy afaka de tsy maintsy ampiasaina ataontsika hoe fécondation in vitro zay amin'izay fotoan'izay dia alaina ny anatin'le vehivavy ihany ilay tsironaina zany hoe ilay ovocyte zany de entina ty ivelany le izy dia ety ivelany ity no ampiarahana amin'ny tsironainan'le lehilahy le spermatozoïde de efa mivorona ao tehirizina ao anaty incubateur dia mijanonao mandritry ny andro 3-4-5 dia rehefa avy eo zay vao apetraka ao anatin'ny tranonjaza indray ilay zaza efa miforona zany satria efa nikampana le tsironaina ny lahy sy ny tsironaina ny vavy zay ny fandehana mbola sarotra ny ahafahana mamaritra ny hoe zaza lahy na zaza vavy no irina amin'ny fécondation in vitro ho antsika eto Madagasikara araka ny faneho-kevitra hatrany azo averina ankilany ny fanatanteranany hoe azo zazakambana amin'izay fampiasana ny siansa izay fécondation in vitro izay manodidina ny 30 hatramin'ny 50 isan-jato eo ny taham-pahombiazana izany hoe herijika azahoana zaza taremarika izay ambony oharina tamin'ny 10 taona lasa izay nanodidina ny 15 isan-jato ny taham-pahombiazana misy ireo mpivady izay niroso tamin'izany fécondation in vitro izay no mbola mamerina fandroany azahoana zaza fanampiny any ivelany zany ohatra hoe makany Espagne ianao dia tsy latsaky ny ataontsika hoe any amin'ny 3-4 000 5 000 euros no zavatra ataonao any eto amintsika zany mbola azo iodranana ihany mandeha eo manodidina an'izay ohatra hoe eo amin'ny 2500 euros io zany ny manao an'le izy eto Madagasikara hatramin'izao zany ny zazakely teraka tamin'ny fiva teto amintsika
dia efa mihoatra ny 500 ary mamanaritra iny izy rehefa eny an-dalana eny fanena le renindray aman-dreny izay finaritra ary manana fifaliana aminao izy zany a mampiseho an'le zazakely ty le zazakely le namboarina natao fiva tamin'izany fotoana zany le zazakely le ankizikely tsy mafantatra le ankizikely eny-taona 7 taona 8 taona 6 taona samy hafa ny insémination artificielle na ny IA sy ny fécondation in vitro FIV ho iatra ny fanamarian'ny mpitsabo. Ny IA izay fampikambanana ny tsirina ny lasy ny vavy ao anatin'ny tranjaza raha ety avelany no atao ny fanambarana azy ho an'ny FIV. Noho ny fahasarotan'ny fikirakirana amin'ny fécondation in vitro manatombo ny sarany hoarina amin'ny insémination artificielle. Dia lafim-baovao iny ihany koa no entintsika miseto anatin'ny doka fohy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin anakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matatsy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refizety ny fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana dimy folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana ny atao hoe kalitao amiko dia izay mahafiorina sy maharitra hafa mihitsy ny global ciment satria mora ampiasaina angampiasa izy ary mahafapohatrano ny vokatra azo ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka feno fatokisana miaraka amin'ny global ciment fantatro fa ho mafiorina ny tranonay ho an'ny fotodrafitrasa rehetra ataonay dia global ciment ihany no atokisanay mety amin'ny asa rehetra tsy miova ny kalitaony mahomby hatrany tena manaraka ny fenitra takiana global ciment no ambadika ireo nofinofy ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra global ciment ho mafiorina ny hoavy Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. Chez Batimax, la qualité se construit entre vos mains. Et pour les fêtes, vos outils préférés passent en mode réduction. Du chantier à la créativité, tout prend forme avec Batimax. Des offres exceptionnelles, jusqu'à moins 70% sur vos produits préférés. Découvrez tous les univers Batimax, sanitaire, luminaire, carrelage et bien plus encore. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous.
tapany faharoa ny fampalalam-baovao mbola manasanao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany tontolon'ny fandoava-ketra avy hatrany no ny tsy fahalalana avokoa ny 700 ny sazy azon'ireo orinasa malagasy raha izay fandoava-ketra izay no resaina azo ataony mampieny io tahambony io miaraka amin'ny fivoarany teknôlôjia amin'izao fotoana ho ireo mpisehatra anontaniana ka eto Andriatsilavo. Isan'ny sehatra iray mbola mila fanatsarana eto Madagasikara ny fandoava-ketra ahafahana mampitombo ny fampidiran-ketra. Ankoatr'izay, saika ahitana osoka ara-ketra avokoa ny ankamaroan'ireo antota taratasy na rahana maso teo anivo ny sampandraraha miady amin'ny famotsiam-bola. Amin'ny ankapobeny, mampiasa ny système déclaratif avokoa ny 700 ny firenena maneran-tany amin'ny fandoavana hetra ary tafiditra ao anatin'izany i Madagasikara. Izany hoe, malalaka ny orinasa amin'ny fanambarana ny hetra tokony alohany. Tsy ny fahalalahana ny olana eto amintsika raha ny fanazavana, fa ny tsy fahafantarana ny lalàna momba ny hetra. Araka ny teneniko hoe système déclaratif, c'est tianao déclarer-na ny déclarer-nao. Choix les sociétés zany raha nao fausse déclaration izy. Tena choix. Matetika nefa tsy izay choix zay mahatonga le déclaration diso fa tsy fahalalana ho ahy. Tena petrako tsara mihitsy satria raha izahay manokana efa teo amin'ny 20 taona mahery no sehatra tanatin'ny conseil fiscal zahay manokana dia nahita zany tao anatin'izay 20 taona mahery zay hoe tsy hoe fanahiniana fa tsy fahalalana. Donc 80% tsy fahalalana fa 20% moa zany tena misy zay zavatra zay, tena misy zay zavatra tenenao zay. Dia rehefa manana an'izay choix zay ianao hoe hanao fausse déclaration ka mampiasa ny fitaovana io dia fantatrao ny riskanao. Fantatrao hoe raha tratra zany dia andohan'izao. Dia ka na hanao fausse déclaration ianao na tsy hanao fausse déclaration ianao fa hanao tena déclaration tokony izy dia fantatrao ny riskanao hoe tato nanao erreur tato tsy nanao erreur. Isy araka izany ny fampafantarana amin'ny fomba ofisialy maimaimpona io fitaovana io, ny alaka misy ho avy izao, anapinina ireo orinasa, anatsara ny fandoava-ketra sy hisorohana ny sazy mety ho azony. Lafim-baovao hafa kosa indray, totosa omaly teny amin'ny Nouveau Hôtel Alarobiny andiany voalohany tamin'ny fionana stratégique REGEM 2025 no karakarain'ny vondrona orinasa tsy miankina GEM izay nampivondronana ireo mpiara-monina antoka maro samihafa sy ny sehatra tsy miankina ary ny manam-pahefana ara-panjakana. Fionana mikendry ny anamafy orina ny toe-karen'ny firenena tamin'ny alalan'ny fifankazoan-kevitra sy fikionan-doho. Tsy azo Rasoarvelo. No tanterahan'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar omaly alina ny andiany voalohany amin'ny fionana stratégique REGEM 2025. Fionana nampivondronana ireo mpisehatra fototra amin'ny fampandrosoana ara-toe-karen'i Madagasikara zany ka anisan'ny manam-pahefana ara-panjakana ireo mpiara-miombona antoka nasional sy iraisam-pirenena, ny mpampiasa vola ary ireo orinasa mpikambana eo anivon'ny GEM. Ireo rehetra ireo izay samy resy lahatra fa zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fikaonan-doha sy ny fifanankalozan-kevitra indrindra ahafahana manamafiorina ny toe-karena ho ny filohan'ny vondrony orinasa tsy miankina GEM. C'est une image forte que le GEM souhaite afficher. Tian'ny GEM aseho ny sary mampiseho ny firenena mampanjaka ny fifampiresahana sy fifampihainoana ary fiarahamonina isika rehetra. Antenaiko manana tombotsoa iraisana ny ahitany Madagasikara mandroso manana toe-karena mavitrika kokoa ary ho avy azo antoka ho an'ny taranaka ho avy. Ho an'ireo mpiara-miombona antoka eo amin'ny sehatra rehetra, tiako ampitaina izao afatra manaraka izao: clarté, stabilité, visibilité ary indrindra ny fitokisana miorina amin'ny fahaiza-mitantana. Confiance fondée sur la bonne gouvernance. Novela belariny GEM tamin'ny alalan'ny hetsika roa mivaingana ny anjara ndraikiny amin'ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ary ny toe-karem-pirenena amin'ny ankabeny. Nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny fandaharana asa GEM en action fametrahana rafitra mentora stratégique izay mikendry fampandrosoana ao anaty firaisan-kina. Orinasa mpikambana valo ao amin'ny jeune patronat de Madagascar no hisitraka izany ka ho tarihan'ny mpitantana ambony avy amin'ireo orinasa lehibe. Ankoatr'izay, nanolotra amboara amin'ny sokajy miisa 5 ny GEM ho an'ireo orinasa nisongadina manokana nandritry ity taona 2024 ity. Notron'ny mpanolontsaina avy eo anivon'ny fiatediana ny Repoblika ny Fanavozana sy ny minisitra samihafa ary solitenan'ny GNZ ity andiany voalohany amin'ny fionana stratégique ity.
natolotra androany tao amin'ny lycée Sacré-Cœur Mahavatsy ny diplôma baccalauréat ho an'ireo mpianatra vao afaka tamin'ny fanadinana farany teo ary koa ny tohana rabola ho an'ireo izay nahazo ny mention bien teo anivon'ity sekoly ity tonga nanotrina izany teny an-toerana ny iray mpiay Mandritaky Elembezara niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy sy ireo ray aman-dreny Bonhomme Élysée Oltoliara. Mpianatra miisa 370 afaka baka tamin'ny fanadinana baccalauréat farany teo avy eo anivon'ny lycée Sacré-Cœur Mahavatsy no nontolorana ny mari-pahaizana baccalauréat androany araka ny fanamby no raisy ny iray mpiay azy ireo. Mpianatra efatra nahazo ny mention bien ihany koa no nomena tohana arabola anampiana azy ireo amin'ny fikarakarana ny fidirana eny amin'ny université. Fikarakarana moa zany dia le fandania mikasika an'izay satria misy vidiny misy droit moa zany tiako teneny ny diplôme dia zahay nandoan'izay droit zay misy frais de dossier koa anatin'izay ao misy karazany taratasy maromaro dia reny no karakaranay satria maro ny ray aman-dreny tena sahira amin'ny fahazahoana an'io raha io nefa dia hoe raha ilay mpianatra le raha nefa izy hiditry hanao fianara any amin'ny université. Zahay koa zany ho nanome fanamby hoe izay mahazo mention bien miakatry dia zahay koa no iantoky ny inscriptiony any amin'ny université mba hanome encouragement nyreto mpianatra reto hoe rehefa mianatra zany dia mahazo résultat soa rehefa mahazo résultat soa kosa tokony omea zay raha zany mahafapo azy. Ho an'ny lycée Sacré-Cœur Mahavatsy manokana sambany teo amin'ny tantaran'ny sekoly no nisy hetsika fanolorana diplôme sy tohana toy izao araka ny fanazavana. Tao anatin'izay promotion maro nifandimby zay hatrany amin'ny voalohany dia tianay tao anivon'ny sekoly manamarika fa vao sambany teto anivon'ny tantaran'ny sekoly no nisy an'izany parrain ka niverina taoreny zay teny nomeny zay nandatanteraka n'izay toky izay nampanantenain'izay ny sekoly manokana dia faly ary mankasitraka an'izany ray aman-dreny atao hoe modely lehibe no nomeny ho an'ireto zanakinay ho an'ny sekoly avao koa amin'izay fanatanterahana ny teny zay natao zay. Ankoatr'ireo torohevitra natolotra ho an'ny mpianatra nampiavaka ity fotoana ity ihany koa ny fanolorana mari-pakasitrana manokana nataon'ireo mpianatra ho an'ny ray mpiahy ary ny fanatrehan'ireo ray aman-dreny maro izay nanome lanja manokana ny lanonana. Tsy mamaly ny filana isitrahan'ireo voafonja ny zo ny fonja eto amintsika ho ny ireny mpianakaviana iray efa nofonjaina raha ny resaka tamin'ny mpanao gazety araka izany ny fijoroana vavolombelona mikasika izay fiainan'ity ireny mpianakaviana ity tany am-ponja indray ary no entiny Tsiara Soalvelo atao anatin'ny zanam-panjarana fantaro. Vohitsaka tanteraka ny zo ny olona fonjaina na ny droit des personnes détenues eto Madagasikara ho ity ireny mpianakaviana ity raha nijoro vavolombelona tamin'ny niainan'ireo fotoana ny tanana azy tany am-ponja sy fanarenana fa mety hiteraka fahafatesana avy hatrany raha ny fanazavana. Ny mahatonga ana amin'ny teny zany za re mpianakaviana dia vehivavy daholo izay ny tao dia le izy zany tsy ataoko hoe fanarenana ny zavatra tsy nentina ataonao fa tonga dia hoe famonoana amin'ny vantana mihitsiny satria na fatorizanao ara dia efa tsisy hoe zoma olombelona tsony fa sanatria mivavy anao tsy nireny biby reny. Le izy zany tena be loatra satria zoma olona zany tena simba tanteraka mihitsiny fa raha tsy matandratsaina ianao dia raha tsy mivavaka dia mety be da be nefa faty olona raisinao satria na ao ambavy fandrinao ara zany tokony efa tsy tokony atorizana tsony dia mbola misy ihany nefa ny apatoriana aty ambany aty nefa ny eritseretina ma hoe reny zany mba asiana anja foana ny reny marina hoe gaja zany le olona fa aiza ve dia raha hoe ataoko hoe fanjina kely anankiray tokony hoe ho deo place zao ny olona matory eo amin'ilay fanjina anankiray dia forcena hoe olona 20 isany tonga dia miaraka matory eo dia izay zany tena tsy mety tsy mijaly le ankizy eo fa olombelona ireo na nisy nanao meloka rany fa tery loatra satria tsano tery kely le tsano nefa ny forcena be fotsiny ombolona be da be dia izay ny tenako hoe tena efa alevimbelona le olona. Pasahiranana ihany koa sendra marary raha ny fitantarana hatrany sandaina lafy ny fanafody itsabony ka betsaka ireo efa nodimandry tao ampigadrana noho ny tsy fananany. Le marary zany infirmerie koa mandray tanana ihany
fa fidina le izy fidina lafolafo le fanafody raha oharina amin'ny ety avelany zany ny vidin'le izy fidina lafo nefany misy olona tena sahirana neo misy namanay zao tao tena tsy nanana fanafody izy dia matao tsy isy fitsaboana maimay-poana fa mividy fanafody ianao asendry zareo vidy ianao tonga mameana izy aloha indray para tena marary ianao dia manaraka an'iny amin'izay ianao ny avanao aseny mividy an'le fanafody. Sarotra ihany koa vao nahavita nitsidika ity ireny mpianakaviana ity tany am-ponja hoy ny fianakaviany tsy maintsy mikaroka vola tsy latsaiky ny roa alina ariary natao sanda ny fitsidiana raha ny fanazavana. Tena sahirana be satria filaharana efa tena milahatra be tonga koa mbola angalana vola raha nefa ny sakafo aterina rehefa ila tsy ho hita mbola angalan'le olona ho vola ihany mbola gidra be ny atao le gadra be mitaky an'le vola ohatra hoe arakaraka ny vola alohanao dia mangalany 5,000 nefa iny 5,000 iny tokony azo vary ho an'le olona ao anatiny eo 5 kapoaka dia tonga ary anatiny raha hiditra any anatiny iray ianao eo amin'ny 2 alina eo ny alainy aminao zay ho mifampiresaka 10 minitra amin'le olona ao anatiny eo. Raha ny angom-baovao natao teo anivon'ny tompon'andraikitry ny fonja efa ela no nanamboarana ny fonja teto amintsika fanamboarana ny simba no nisy taorian'izay fa tsy nisy fanalalahana sy fanavozana araka ny fenitra tokony ho izy tsy afaka mamaly ny filana angatana izy ho ny olona fonjaina araka izany raha ny fanadihadiana natokana ho ana olona valonjato ny fonja raha ny eny an-tany mora manokana. Amin'izao fotoan'izao anefa efa mahatratra mahery ny 4,000 ireo fonjainao ankoatr'izay teboka iray amin'ny zon'olombelona ihany koa no miala ho an'ny olona fonjaina dia ny zo ivoaka sy ivezivezy zany raha ny fanazavana trany ny tsy fananana intsony io zo io izay manesotra ny zo hafa toy ny zo mandray anjara amin'ny fividianana. Tafiditra ao anatin'ny zo ireo voafonja ny zo salama sy ho tsabony ary tokony ho maimaimpona zany araka ny lalàna na izany mananjo ifandray amin'ny fianakaviana ihany koa na amin'ny taratasy zany na fitsidiana mivantana mananjo vangina indro farany kely ao anatin'ny herinandro ary 12 minitra farany aingana ny faharetany tsy tokony andoavam-bola saingy amin'ny alalan'ny permis de communiquer raha ny lalàna trany raha ny zava-misy anefa ary ny joroana vavolombelona trany saika voahitsaka avokoa ireo zony voafonja ireo antony fisiany kolokolo sy fanjikan-dalàna kanovany antsoavo amin'izao fanavozana atao eto amin'ny firenena izao. Le izy zany nataoko zany le izy hoe mahatsara zavatsaina le andanana tany fa raha ho an'ny olona matandratsaina fa raha hoe kely saina ianao zany dia mety hitarika amin'ny fahafatesanao le zavatsy iainanao tao raha ivoaka raha ianao mety ho tsatsany aretim-po ianao satria mafy loatra ny sejapisetsainanao ao. Torolalana sy fampahafantarana ho an'ireto zatovovavy eo anivon'ny mpanazava amin'ny tokony ataony raha mahita tranga na hiarany herisetra io no nivohitra tamin'ny fanamarina ny 19 andro iadina amin'ny herisetra mifototra malahy sy mahavavy ho an'ireo mpanazava eto Mahajanga. Fikambanana manabe ny ankizy zavanay dia manana andraikitra izay atao amin'ny mpanazava faritany anoro an'ireo ankizy ireo hoe aiza daholo ny toerana tokony aleha raha toa ka tratrana herisetra izy ireo na mahita trangana herisetra toy ny hoe makany amin'ny police pyrénéenne any amin'ny brigade féminine de proximité na makany amin'ny centre vonjy sy centre fanantenana izay mandray an-tanana an'ireo ankizy izay niarany herisetra ireo manome fanazavana manoro lalana azy ireo amin'ny tokony atao manoloana izay herisetra izay atao amin'ny mpanazava ihany koa indrindra izay mpanabe dia mihaino ny fitarainan'ireo ankizinay ireo ary manoro hevitra azy ireo amin'izay tokony ataony manoloana ny trangana herisetra manoro azy ireo koa izay hoe inona ny larana azo antsona raha ohatra ka tratrana herisetra dia miantso larana maintso 930 na ny 147 dia manolo hevitra an'izy ireo zany izay dia tena mampahery hoe tsy tokony ho tazomy azy rery ny herisetra izay mahazo azy fa zarainy mba hafany mandray ireo fitsaboana na torohevitra sahaza azy ahafany miarina amin'izay herisetra mahazo azy izay. Sehatra maro no hiantsoroan'ny mpanazava eto Mahajanga ka isan'izany ny ady amin'ny herisetra ka ity fampirantiana asa tanana izay nataon'ny mpanazava teto Mahajanga ity dia ho mariky ny fahaleovan-tenan'izy ireo ary eritreretina ho mampiena ny herisetra raha ny fanazavana. Mahatsiaro manana didy izahay ho an'ireto tanoranay ireto ny amoaka ny talenta izay ananan'izy ireo satria ny ankizy vavy atao amin'ny fikambanana dia manana talenta maro samihafa dia noresehana lahatra izy ireo hoe avoay ireny talentanareo ireny fa
ampahafantaritsika ny vahoakany Mahajanga ahafahan'izy ireo mahafantatra hoe ai ny tanorany Mahajanga, ai ny tanora-panazava dia manana talenta be dia be tahaka izao. Izahay ihany koa eo amin'ny lohan'ilay ady amin'ny herisetra mieritreritra sy mahatsapa hoe raha ny tanora anankiray manana ny fahaleovan-tenany miena ny herisetra izay iainany ao atokantrano. Ny mpanazava dia isan'ny fikambanana manabe sy mikolokolo ny zatovavy sy ny ankizivavy ao aminy ho vavolombelon'i Jesosy Kristy ary olombanina ka ho andry ny fianakaviana. Tsy naroso tamintsika teo moa izay fanadihadiana izay no ny fahatapahan-jiro nandalo teto amin'ny foiben'ny Cool TV FM mahakasika ny ady amin'ny herisetra ataon'ny mpanazava ao Mahajanga ary ny fanamariana ny faha-20 andro iadina amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahala sy ny mahavavy inarantsika teo iny fa lafim-baovao hafa kosa indray. Tsy ampy ny fanabeazana sy fanentanana ny olo-pirenena vanona eto amintsika hitantaratra izany amin'ny fanovana maloto sy fanariana fako etsy roa amin'izao fotoana Antony iray tokony hanamafisana hatrany ny fanabeazana mamolona izany sy ny fampandrosoana ho an'ny firenena fanadihadiana. Ankoatra ny fandrorana sy ny fanovana maloto etseroa, tsy ny fitoerana narina fako ihany koa ny ankamaroan'ny olom-pirenena eto an-drenivohitra. Antony mamparitaka ny fako amin'ny arabe sy amin'ny lakan-drano izay miteraka fiakaran'ny rano any faritra iva fa ihany koa mahatonga ny falotoan'ny tontolo iainana eto amintsika. Antony tokony hanamafisana hatrany ny fanentanana sy fanabeazana maolona eto amintsika ho ny tompona andraikitra misana ny fanabeazana amin'ny tontolo iainana eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny lesoko amin'ny resaka fiparitahany loto manko dia araka le teny teo ny olona tsirairay mihitsy tsy tonga saina hoe inona le tena hoe antony tonga tokony hoe hitandrovana ny loto sy hiparitaka dia iny voka-drasy ateraky ny fipariahana na famparitahany loto iny nefa misy fiantraikany mivantana eo voalohany amin'ny lasaka ara-pahasalamana dia eo amin'ny lafiny ara-fahadiovana dia izay nefa mahatonga firenena tsy handroso raha firenena miaina ao anatina loto dia tena tsisy olona hovanina ao anatiny ka noho izany dia tena hoe milana ny fahandraisana andraikitra ny tanora misy satria fitopolo isan-jaton'ny mponina eto Madagasikara dia ny tanora mandrafitra anazy ka raha izay tanora izay zany no mandray andraikitra daholo dia azo inona ny fampandrosoana ny firenena ka noho izany zany dia tena mbola hoe voizina tanteraka ny fampandraisana andraikitra ny tanora amin'ny raharam-pirenena ankapobeny tsy amin'ny lafiny fahadiovana ihany fa amin'ny rehetrarehetra misy dia izana zany ny tanora ho tezaina amin'izay fanabeazana olo-pirenena vana zay ho tia mandray andraikitra na ao amin'ny tenany manokana zany na ao amin'ny ankohana na amin'ny fiarahamonina misy azy indrindra fa amin'ny firenena. Ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetrandro, ny somaly ny hetsika fifaninanana manadio Trust Backpack Challenge izay nitomana ny tanora sy ny tsirairay anadio ny manodidina ny kianjan'ny Mahamasina, hetsika izay karakarain'ny fikambanana tsy miankina SEV, tohanan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy ary ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Hiavaka ny tic-tac cirque iarana momota rapitso 17 Desambra ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Ankoatra ireo kilalao any ankizy, ho hita ao avokoa ny cirque sy hira ary ny dihy maro samihafa fanampanazavana. Dia misy zavatra très organisé dia ny mpanao cirque. Dia misy hira amin'ny momota le tian'ny ankizy izay sady hiraina no chorégraphié. Dia misy danse izay tian'ny ankizy izay tsy tena inona fa mety ho surprise dia ny tena zavatra mahafinaritra zany dia ny tenian'ny ekipan'ny momota, tenian'ny mpanao cirque dia miresaka lumière ty écran jongo be ity izay mandefa zavatra mahafinaritra ny ankizy. Be dia be ny ankizy mbola tsy mahita ny zavatra ho hitany ato milady na dia manjak'izay dia ry dia mahafinaritra. Diny maresaka avy any ivelan'iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany rapitso indray.
assurance art dimampolo taona ny ilanao. Ça a présenté Nivava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Ça a présenté Nivava. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.